Araka ny fanao isan-taona kosa indray dia nifaranana tamin'ny sakafo piraisana ny fetin'ny taranaka tao amin'ny Evineftrikay Ambody Fahatra Martiora sara vetrany. Tao aorian'ny fetin'ny taranaka tamin'ny fiandohan'ny volana novambra teo izay nahavoronanina ireo taranaka avy Ambody Fahitra dia nanatanteraka sakafo piraisana izy ireo. Tao amin'ny Lambert Fialamboly Antsapandrano Ilafy no nanaovan'ny fiangonana FJKM Ambody Fahitra Martiora izany sakafo piraisana izany. Amin'ny maha fialamboly azy dia nisy ny natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora ary nisy ihany koa ny natokana ho an'ny lehibe ankoatra ny fiaraha-misakafo dia nisy ny hirahira sy dimy rindry isan-karazany ary lomano. Fa ny fitao-dehibe manaraka ao amin'ny FJKM Ambody Fahitra Martiora dia ny alahady ny mpitandrina izay ho tanterahany amin'ny alahady voalohan'ny volana Desambra ho avy izao. Ho an'ny taranaka eto amin'ny FJKM Ambody Fahitra Martiora. Anatanteraka ny alahady mpitandrina isika eto amin'ny FJKM Ambody Fahitra Martiora amin'ny alahady 2 Desambra ho avy izao. Ny alahady mpitandrina no andro natokantsika eto Ambody Fahitra mba hitrotroana-bavaka ny mpitandrina rakotona live laza soa mianakavy manoloana ny adidy antsoroany. Amin'io ihany koa no hanoanantsika azy ireo amin'ny endrika hita maso sy ho fankasitrahana azy ireo amin'ny asa fampandrosoana ny fiangonana. Hoy mantsy ny soratra masina, aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoa ho an'izay mpampianatra. Koa antsoina zanak'ampelezana rehetra eto amin'ny FJKM Ambody Fahitra Martiora mba tonga ety Ambody Fahitra ny alahady 2 Desambra ho avy izao hanatanteraka ny alahady mpitandrina. Hanomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fampompivavahana dia misaotra antsika mianakavy to. Antenaina araka izany fa hiomana dieny izao ny taranaky ny FJKM Ambody Fahitra Martiora ka anatrika ny alahady ny mpitandrina amin'ny alahady voalohan'ny volana Desambra ho avy.